mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falgarava-tsika revako malala tratrety talata fa 17 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Korinthiana. Korinthiana faharotoko fa 5:1-12 ka hatramin'ny 1:20. Korinthiana faharotoko fa 5:1-12 ka hatramin'ny 1:20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany satria fantatsika ny fahatahorana ny Tompo dia ny olona no ampanekenay fa amin'Andriamanitra kosa dia efa voaseho raha teo zahay ary manantena fa voaseho ao amin'ny fieritreretanareo koa. Tsy midera-teny indray aminareo zahay fa manome anareo zahay ho reharehanareo ny aminay mba hisy avalinareo zay mirehireny amin'ny miseho ihany fa tsy amin'ny fo. Fa raha verisaina zahay dia ho an'Andriamanitra, fa raha tsy verisaina zahay dia ho anareo. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay satria izao ny hevitray maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tena intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Ka dia tsy mahalala olona intsony araka nofo isika. Eny na dia nahafantatra ny Kristy araka nofo azy isika kehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao reo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana dia izao. Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany ary efa napetrany aminay ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy zahay, toa n'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny anareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika rehetra mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Ray Masino, manamasinana ay amin'ny fahamarinana, ny teninao no ho fahamarinana. Ny 7:40 no hoentana mampaela antsika ry havako. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Fitiavana manery. Ohatran'ny tsy dia mahazatra antsika loatra izany hoe fitiavana manery zany. Amintsika ny fitiavana dia manome fahalalahana. Ny fitiavana dia manome fahafahana, manome fahazahoana manao zavatra ankalalahana. Eto i Paoly dia manazava manao hoe io fitiavan'i Kristy io dia manery ny mpanompon'Andriamanitra. Io fitiavan'i Kristy io dia manery ny fiangonana. Io fitiavan'i Kristy io dia manery ny mpino. Manery ny mpino hanao inona? Manery ny mpino na manery ny fiangonana hanao inona? Manery ahy mpanompon'Andriamanitra hanao inona na ho tonga inona ny fitiavan'i Kristy? Ry havako, raha toa ka mamaky ny andininy izay voalahatra ao mofinaina eto isika dia ny voalohany indrindra dia izao: ny fitiavan'i Kristy dia manery antsika hiova fijery. Manery antsika hiova fijery amin'ny olona anankiray. Hoy Paoly eto manao hoe amin'ny andininy vitsivitsy manao hoe koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika, ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany koa isika. Fa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao reo. Raha miteny an'izany Paoly mandrakariva mantsy rehefa miresaka an'io andininy io tsika, ny andininy fa 20 zany, dia mandrakariva tsika rehefa miresaka an'io dia
miresaka ny fivampon'ny olona anankiray hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy a, efa lasa lay zavatra taloha, zany hoe efa lasa lay toetra ratsy taloha de tonga olom-baovao izy, izay tsy diso raha teo amafisin'ny tompo io ao amin'ny jaonina toko fahatelo hoe raha misy ny olona ateraky ny rano sy ny fanahy fahateraham-baovao. Fa tsy de am'izay loatra ny tenitenena ny Paoly Andidinin'ny ity, fa amin'ny ijerentsika ny olona, zany hoe raha ohatra ka mijery kristianina mpanompon'Andriamanitra efa niova fo izy sika, raha misy olona kristianina efa tsapatsika fa ao amin'ny tompo de zao efa lasa le zavatra taloha. Revako malala ny mpino dia manana fomba fijery hafa mihitsy ny olombelona na ny mpino tahaka azy. Hoy Paoly mety miteny manao hoe na Jesosy aza nge tsy fantatsika intsony tahak'izay nahafantarantsika azy, satria ny olona resahan'ny Paoly eto de mety mbola mahatadidy an'i Jesosy ara-tantara, zany hoe mahatadidy an'i Jesosy lay nitety ny ranomasina, lay Jesosy nanova ny mofo dimy sy hazan-drano-droa, lay Jesosy nanasitrana ny boka, nanasitrana ny zampo, mety ho zay ny tadidin'ny olona. Io Paoly manao hoe tsy zay intsony Jesosy fantatsika, tsy Jesosy lay ara-nofo intsony, tsy lay Jesosy jiosy, tsy lay Jesosy teraka tao an-tranon'omby, tsy zay intsony, fa Jesosy zay efa nandresy ny fahafatesana, Kristy zay efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Noho zany de ny fitiavan'ny Kristy ny manery antsika hijery ny mpiarabelona amintsika. Ny fitiavan'ny Kristy no manery anao hijery ny zanakao, ny vady aman-janakao, ny mpiray fiangonana aminao, jerenao amin'ny solomason'ny fitiavana, teren'ny fitiavan'ny Kristy anao mijery manao hoe jereo amin'ny maha olom-baovao azy izy, jereo amin'ny maha olom-baovao azy izy. Satria mantsy revako malala betsaka ny olona fantatrao tamin'ny tantaram-piainany, mety ho mety ho nanana fiainana manokana izy tamin'ny taloha nandraisany an'i Kristy, ataovy hoe mpiray fitandremana nareo, mpiray fiangonana nareo, ataovy hoe niaraka ny fanerasera ato anatin'ny fiangonana io nareo, de fantatrao ny fahazazany, fantatrao ny fahatanorany, fantatrao ny fiainany manontolo, satria niaraka teo foana nareo. Aty aoriana efa nandray amin'ny tompo izy, efa mibebaka izy, efa niraisana mpandray izy, mety efa miandraikitra mahadekôlina izy, mety efa mety ho birao-piangonana izy, mety efa tsy fantatro mpiandry izy, pastery izy, mpitandrina izy, mety ho izay izy, de izao efa lasa lay zavatra taloha, jerevo amin'ilay maha olom-baovao azy izy. Fa ndraindray dia tanisaina mandrakariva ilay lasan'ilay olona hoe reny ve fantatro ny toetrany reny ara taloha zao ny fiainany, tam'izay mbola niara-nianatra de zao ny toetrany, tam'izay mbola niara-nianatra lahy de zao ny fiainany, tam'izay mbola mifanera-bodorondrona tao de zao ny fanaony, tam'izay mbola tany anaty fikambanana de zao ny fomba fiteny sy ny sisa rehetra. Nefa lay olona efa olom-baovao. Zay mahatonga amin'ny Paoly manao hoe ny fitiavan'ny Kristy no manery anao hijery lay olona amin'ny fijery vaovao, de fijery ao amin'ny Kristy, satria efa ao amin'ny Kristy izy de efa lasa lay zavatra taloha. Tsy lasa lay zavatra taloha ho an'ny tenany ihany, fa lasa lay zavatra taloha ho anao koa, ka tsy tokony ho averimberinao, tsy atao farany tety reny zay mety hoe fahadisoan'ilay olona. Ndraindray ao anatin'ny fiangonana de ndraindray fahadisoan'ilay olona na tsy nentina ataon'ilay olona tany amin'ny 7 taona lasa de mbola tadidy aty amin'ny 5 taona ty aoriana, na zavatra tsy nentina ataon'ilay olona 10 taona lasa de mbola averimberina mandrakariva. De zay no ahitsy ny tompo eto amin'ny alalan'izao afatr-Paoly zao manao hoe ny fitiavan'ny Kristy de manery anao hijery ny mpino no mitovy aminao ho olom-baovao. Efa lasa lay zavatra taloha. Raha zavatra efa nifonany tamin'Andriamanitra, raha zavatra efa nibebahany tamin'Andriamanitra, de ho vaiko ny fomba fijerinao ny ankohonanao zay fantatrao fa efa mibebaka, efa nifonany tamin'Andriamanitra iny, fa ndraindrayntsika tsy mamela azy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy, de hoy Paoly eto manao hoe fa ny fitiavan'ny Kristy manery anay. Fa tsy hoe am'izay lafiny zavatra izay ihany, inona koa no hoe manery antsika ny fitiavan'ny Kristy. Ny fitiavan'ny Kristy de manery antsika mba ho iraka solon'ny Kristy. 2 Zany hoe
ny fitiavan'i Kristy de manery antsika ho solon'ny Jesosy, manery antsika ho solon'ny Kristy, ho solon'ny Kristy zay inona no antsoava ataon'ilay solon'ny Kristy eto, mihavana amin'Andriamanitra ianareo. Le avako fitiavan'Andriamanitra rehefa tena tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra de satrinao ny olona ahatsapa koa io fitiavan'Andriamanitra io, satrinao hiditra ao am-pon'ny olona ahatsapa koa ny fitiavan'Andriamanitra rehefa tena tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra hoe Andriamanitra namonjy anao, Andriamanitra nanavitra anao, Andriamanitra tianao, de tianao ho tsapan'ny olona koa zany hoe io Andriamanitra io de mahagaga, io Andriamanitra io de ampy ny fahasoavana, io Andriamanitra io de manao tsara mandrakariva, tsy mba misy ratsy eo amin'io Andriamanitra io. De satrinao ahatakatra zany fitiavan'Andriamanitra zany ny olona rehetra de manaiky ho solon'ny Kristy ianao, manaiky ho iraka solon'ny Kristy. Zany hoe raha toa ka jerena lay voambolona de toy ny hoe ambassadeur, zay ny tena izy, zany hoe solo-tenan'ny Kristy. Rehefa mitenitsika hoe ambassadeur na ataovy hoe masoivo, de izao ny toetrany antsoina hoe masoivo dia tena mana hitarafana mihitsy ilay firenena. Ary tadidio tsara fa ny masoivo de izao ataovy hoe misy masoivoan'ny Chine eto Madagasikara ohatra, na misy masoivoan'ny Frantsa eto, na misy masoivoan'ny ataovy hoe Turquie, Sénégal sy ny tahak'izany eto Madagasikara, de zao tsy ny lalàna mifehy ilay firenena ivahiny akory no mifehy azy, fa lay firenena maniraka azy, lay firenena zay aviny no mitondra no mibaiko ny fitondrantenany, no mibaiko ny lalàna sy mifehy azy. Zany hoe raha ohatra ka eto Madagasikara ny ataovy hoe ny ambassadeur-ny Comore ohatra, de zao izay lalàna ny Comore dia mifehy io ambassadeur io na io masoivo io, tsy de ny lalàna eto amintsika loatra mazava ho azy, tsy hanao zavatra mifanohitra amin'ny lalàna velona misy eto amintsika akory izy, fa ny satany de zao ny satan'lay firenena zay soloany tena. Ary zany rehefa ko malala mahatonga ny Paoly eto miteny hoe ny fitiavan'ny Kristy no manery antsika, no zany de zao raha mivahiny eto amin'ity zao tontolo zao ity tsika, de tsy ny satana zao tontolo zao akory no satam-pitondratenantsika. Raha mahasoivon'ny Kristy marina isika, teren'ny fitiavan'ny Kristy, hampafantatra ny fitiavan'ny Kristy de zao tsy ny lalàna ny tany akory, tsy ny lalàna n'izao tontolo zao, tsy ny fomba fiaina eto amin'izao tontolo zao no mifehy antsika amin'ny maha-ambasadaorin'ny Kristy antsika, de ny lalàna ny fanjakan'Andriamanitra no mifehy antsika. Mazava ho azy tsy hitsika mihitsy no hanao zavatra mifanohitra am'izay mety ho zavatra iainana eto ambonin'ny tany loatra. Raha miteny ny olona manao hoe aza mamono olona de tsy mamono olona tsika, marina koa fa lalàn'Andriamanitra raha teo zany. Fa ny hoe iraka solon'ny Kristy de ny hoe ambasadaorin'ny Kristy itsika. Kristy any an-danitra, ny lalàna mifehy antsika de zao ny satany any an-danitra. Rehefa ko malala tsapantsika ve zany hoe itsika irak'Andriamanitra ety am'izao tontolo zao, ka ny satany fanjakan'Andriamanitra no mifehy antsika. Zay angeny mahatonga Paoly ny teny manao hoe tsy amban'ny lalàna ange isika fa amban'ny fahasoavana. Ny dikany hoe amban'ny fahasoavana ange tsy miraharaha lalàna, fa ambony lavitra noho ny lalàna ny fahasoavana, satria tsika satany zanak'Andriamanitra, satany fanjakan'Andriamanitra, iraka solon'ny Kristy. Rehefa ko malala ny fitiavan'ny Kristy no manery antsika, teren'ny fitiavan'ny Kristy isika mba ho solo-tenan'ny Kristy ety an'ity zao tontolo zao ty, hitondra lay fiainan'ny fanjakan'Andriamanitra ety am'izao tontolo zao. Rehavako inona moa nataon'i Jesosy ety ambonin'ny tany, ka tiany ataontsika izay ambasadaoriny, zay masoivoany. Inona moa zany nataon'i Jesosy, ka tiany Jesosy ataonao, ka teren'ny fitiavan'i Jesosy ianao, hanao zany maha-ambasadaoriny anao zany. Farafahakeliny de zao ny fitiavana namana, ny fitiavana ny rahalanao,
Jesoa ny teny manao hoe fianarana nomeko anareo de mba aoka ianareo hifanompo mifanasa tongotra zany de avako malala toetrany hanereniny Kristy atsika tahaky ny nanasany Kristy ny tongotsika no ananatsika fanahy ny fifanompona afaka malala tsy manana zany toe-panahy mifanompo zany hoe za mba mieritreritra zay mba mety asoanao, za mba mieritreritra zay mba mety mampilamina anao, za mba mieritreritra zay mba mety mampetipety ny fiainanao fa tsy zanatria hanararoatra anao na anao anao tohatra fiakarana sy ny tahaka zany fa za de mieritreritra zay mieritreritra ny hoe za de manaiky hanompo anao za izay le hoe iraka solon'ny Kristy rehefa koa malala engane ho tsapanao fa enao any de ambassadeur-ny Kristy, ambassadeur-ny Kristy, masovoan'ny Kristy ary tsapanao zany rehefa tsapanao zany tsy mila morale be, tsy mila théologie lavitra be, tsy mila hoe inona moa zany ny zavatra tsapanao tao amin'ny fiainanao tany fiaina kristiana de tsapanao fa nanompo anao Andriamanitra, tsapanao fa tianao Andriamanitra, tsapanao fa tsy hoe mendrika na tsara noho ny hafa koa anao fa noho ny fitiavan'Andriamanitra de tsapanao hoe toy izao ianao de lasa ianao mba manao zany ho an'ny hafa, lasa ianao mba manao zany manodidina anao fa ny fitiavan'ny Kristy ny manery anay ka dia manaiky ho iraka solon'ny Kristy izahay fa ny fahatelo rehefa koa malala izay anehonany hoe inona koa ny hoe aneren'ny tompo aneren'ny tompony hoe atsapatsika ny fitiavan'ny Kristy ka tereny zany fitiavan'ny Kristy izany isika de izao ny ananatsika fieritreretana madio andiny faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo ny fitiavan'ny Kristy manery anao ka mahatonga anao manana fieritreretana madio ambaran'ny Paoly tsara mihitsy io hoe engane mba voaseho amin'ny fieritreretanareo zahay voaseho ao anatin'ny fieritreretanareo zahay zany hoe la hoe voaseho amin'ny fieritreretanareo de manana engane mba anana fomba fijery anay ho sincère zay natao amin'ny teny frantsay zany hoe engane mba ho ny fijerinareo anay ho sincère zay nazo lazaina azy amin'ny teny frantsay zany hoe engane mba anana fieritreretana madio ny aminay ianareo zay ny tenin'ny Paoly satria raha ohatra ka teren'ny fitiavan'ny Kristy zahay manompo anareo raha teren'ny fitiavan'ny Kristy zahay mba mijery anareo amin'ny saina tsy mitanila de engane mba anana fieritreretana madio ianareo engane mba ho teren'ny fitiavan'ny Kristy ka anana fieritreretana madio ianareo satria nge afaka malala tsy voatery anana fieritreretana madio angeny olona na de atao hoe misy olona tazanao manompo, misy olona tazanao be fitiavana, misy olona tazanao miezaka mafy manao ny asan'Andriamanitra dia ndraindray ny olona mety tsy manana fieritreretana madio fa mety reny koto deradera, reny koto teseoseo, reny ko sanatria matikambo, reny ko sanatria mate ho hita ndraindray misy olona teren'ny fitiavan'ny Kristy kanefa misy olona kosa tsy teren'ny fitiavan'ny Kristy de mandray lay fiezahan'ny hafa amin'ny fitiavana tsy madio na amin'ny eritreritra tsy madio de manjary lasa tsy mihavana lay olona, tsy mihavana lay mpiarabelona, tsy mihavana lay fiangonana satria mety misy betsaka angeny ohatr'izany ndraindray ara de voatery mihitsy ny olona na ao anaty fiangonana io na amin'ny sehatra maro samihafa manao hoe manao asa soa fa aza mba tenitenenina hoe zany nanao an'iny ndraindray zany angeny afaka malala marina fa nyteny Jesoa manao hoe amin'ny asa soa de zao zay nataon'ny taonanao akavia aza ataon'ny taranao akavanana satria fantatry ny tompo fa zay ny fiarahamonina betsaka ny olona tsy manana eritreritra madio mba tsy hampisy fireharehana fa izao kosa nefa rehefa afaka malala tsy tokony ho adinoantsika fa communauté koa sika zany hoe itsika de fiombonana ka raha misy olona mba manolotra zavatra ampitiavana de zao voatery tsy maintsy afenina foana fe voatery tsy maintsy tenenina afenina afinafenina ndraindray satria nahoana satria betsaka ny tsy manana eritreritra madio eo ampandraisana ny fiezahany reny ataontsika hoe mpiara-mivavaka anaty fiangonana reny any le olona mahafoy ndraindray de manjary lasa tsy mahafoy satria matahotra tsy hoe ny olona ny tsy mahafoy
betsaka ny olona mahafo ny asan'andriamanitra betsaka mihitsy satria ny olona natsiary fitahiny de be dehibe ny olona tena mahatsiary ny fitiavan'andriamanitra tsy vitsy zany be dehibe zany era-tany de be dehibe ny olona nanao an'izany teo amy tantaran'ny fiangonana fa ny olona de matetika indraindray betsaka no tsy mandray reny amin'ny fieritreretana madio ndraindray misy mananka sao de misy zavatra kajikajy sao de misy aiza ve de am'izao andro reo ve de misy olona mahafoy zavatra ohatr'izao raha tsisy ohatr'izao ndray so aiza ve de am'izao andro reo ve de misy olona gambandray misy tetika ohatr'izao sy ny sisa rehetra marina tokoa fa misy zany eto am'izao tontolo zao marina tokoa fa iainantsika isan'andro zany zavatra zany saingy zao tsy voatery ho marina foana zany fa misy ny olona tena manana misy ny olona tena tereny ny fitiavan'i Kristy fotsiny marina fa misy ny hoe karazan'olona asa betsaka sakely tsy fantatritsika zany fa ny tompo ihany mahalala betsaka sakely ny olona mety manao hoe manao zavatra tsy teren'ny fitiavan'i Kristy fa teren'ny fitiavantenany na teren'ny voninahiny na teren'ny ampoponina na teren'ny fitiavan'ny zavatra hafa fa misy ny olona tena teren'ny fitiavan'i Kristy ary reny olona teren'ny fitiavan'i Kristy reny de zao tiany tompo ianao mba ho teren'ny fitiavan'i Kristy koa ka handray ny zavatra ataon'ny olona ampitiavana amin'ny fieritreretana madio avako tsy mora akory zany hoe madio fo tsy mora zany hoe madio eritreritra tsy mora zany teneniny zany ka mora ny hoe madio fo zay mahatonga ny tompo ny teny ao anatin'ny toroteny teo atena-tendrombohitra manao hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra ny tompo tsy ny teny hoe sambatra ny mahatanteraka ny didy folo zay zava-dehibe tokoa tsy adika-hevitra de mahita an'Andriamanitra ny tompo koa tsy ny teny manao hoe sambatra ny malahelo am-panafa de ahitan'Andriamanitra tsia zava-dehibe do zany rehetra zany fa ahoana ny fomba ahitanao an'Andriamanitra ny fahadiovam-po ny olona madio fo ny olona madio eritreritra ny olona madio eritreritra rehefa ko malala ny sambatra ny olona madio eritreritra satria ny fitiavan'i Kristy ny manery azy satria mahita an'Andriamanitra izy raha misy zavatra tokony hangatahantsika rehefa ko malala amin'ny fiainana kristianina teny hoe tompo mba hataovy madio foa mba hataovy madio eritreritra ka rehefa mijery olona mijery mpino de zao mba ianao no hitako eo aminy ary io le tenen'ny Paoly manao hoe minitsy mijery zavatra hafa eo aminareo afa-tsy ny azo fijalian'i Kristy irery ihany tsy mahafantatra olona tak'izay nahafantarako azy taloha intsony fa izao izy Kristy vao ompo tao amin'ny azo fijaliana no hita eo aminy rehefa ko malala tsy mora akory ny hoe manana fahadiovam-po tsy toetra tonga ho azy ao anatin'ny olona zany tsy tonga toetra ho azy ao anatin'ny olona ny hoe madio eritreritra indrindra am'izao andro ianantsika izao zay androny zay efa nosimban'ny tambajotra isan-karazany fomba fisainana ary nosimban'ny ataontsika koa hoe ny fisalasalana nosimban'ny ny olana maro samy hafa ka tsy mifampatokontsony ny olona tsy mifampatokontsony ny olona na de zay olona akaiky indrindra aza toy ny hoe mpiray tampo toy ny hoe mpiavana akaiky de ndraindray raha tsy mifampatokontsony de zao tsy manana eritreritra madio intsony amin'naman'ny olona fa tonga de manana eritreritra tsy voatery hoe ratsy fa manana eritreritra misalasala fotsiny izy hoe zany tokoa ve tena dia tokoa ve ty olona ty sy ny sisa rehetra re afaka malala ny fitiavan'i Kristy ny manery anao raha ao amin'ny tompo isika de zao manana zany toe-panahy zany hoe za de mijery anao satria ianao efa ny tompo satria ianao efa ny bebaka de zao tsy mijery anao am'izay fiainanao taloha fa mijery anao am'izay ianao ao amin'ny tompo zay izay no hijereko anao ny fomba ifandraisako aminao de zao mifandray amina olona pino am'izay olona ifomba ifandraisako aminao de mifandray amina olona efa zanak'Andriamanitra satria efa lasa ny zavatra taloha tsy mifandray am'ilay olona mpisotro toka taloha ntsony lay olona mpiteny ratsy taloha ntsony na izany azy ianao efa tsy fantatry ntsony zany fa efa mifandray amina olona izay efa nandray ny tompo efa mifandray amina olona mendry pitokisana efa mifandray amina olona mendrikaja efa mifandray amina olona mendrika tolorana adidy amanandraiky zany afaka malala ny olona hoe niteren'ny fitiavan'i Kristy ary niteren'ny fitiavan'i Kristy koa mba hadio fo hadio eritreritra am'izay rehetra mety ho fihetsiky ny olona
mba am'izay mety ataony olona de zao mba fitiavatery am Kristy fitiavan'ny Kristy no manery adio fory afaka malala ny rano Kristy any ny hazo fijalian'ny Kristy any tsatoka ao am-potsika ka hananatsika zany izany fahatsapateny zany ka am'izay fotoan'izay de zao io fitiavan'ny Kristy io manova ny fomba fijeritsika, manova ny fomba firesatsika amin'ny namatsika, manova mihitsy ny maha isika atsika. Ivavakisika tompo misaotra anao zahay fa ny fitiavanao de fitiavana miasa, fitiavana velona, fitiavana mitaiza manitsy ary manery anay, manosika anay, mambabo anay, manefy anay olom-baovao ka hijery ny namanay ao anatin'ny fahadiovam-po sy ny fahadiovana eritreritra. Ny fitiavanao no manery anay ho solo-tenanao ety am'ty zao tontolo zao ty, ho irakao ety am'ty zao tontolo zao ty, hizara ny fitiavanao, hizara ny fahatsaranao. Ny fitiavanao koa no manery anay hanana eritreritra madio mandrakariva. Tompo de ampianary zahay aisaotra anao fa tsy efa ny saina olombelona ny fananana ny fitiavana anao fa ny fanahinao masina zay miasa ty anatinay no anananay zany fitiavana manery manovanay zany dia ataovy mitoetra betsaka ty anatinay tompo ny fanahinao masina amasino zahay mba ho solo-tenanao marina ety amin'izao tontolo zao ka tsy hitenenina ny ratsy ny anaranao na ny fihetsika na ny toetranay na zay ataonay rehetra fa ho solo-tenanao Jesosy tokoa zahay ary ho tsapan'izay rehetra mifanerasera aminay fa solo-tenanao zahay izay nandray ny fitiavanao de anapaka ao amin'ny tsirairay avy Jesosy ao amin'ny tokantranonay ny fitiavanao, anapaka ao amin'ny fitandremana, amin'ny fiangonana, amin'ny fikambanana, amin'ny tanindrazanay ny fitiavanao ary zany fitiavanao zany de anery anay ho tonga solo-tenanao ety amin'izao tontolo zao. Misaotra Jesosy. Amen.